ahoana marina oraraka ny tany ve ny fijoroana izy ireo? Raha ny zava-misy aloha no jereny dia manomboka tabatabai ny vahoaka ihany rajoelina. Tsy mionona fotsiny any anatin'ny tambajotra serasera izany, fa efa mivoaka ampahibe maso mihitsy. Betsaka n'le sotofoka tanteraka amin'ny tsy fahombiazan'ny fanjakana izay tariny. Nisy ilay fanehoan'ny ramatoa iray tetsy Tanjombato ny alatsinainy 25 ny volana janoary 2024 teo anoloan'ny filoham-pirenena, raha nidina ifotony ity farany hoe: Président tsy mivaky lohanay mihitsy. Asa aloha na ny filohan'ny repoblika no tiany horesahana na ny lehiben'ny fokontany dia tsy takona hafenina ny fahasosorany ilay olona. Ity no ampahany io teny izay nataony renim-pianakaviana io. Zaho misy mivaky masaka totopondrano aty misy totopondrano inona ny veloman'le vahoaka eto? Président tsy mivaky lohanay mihitsy. Marina ary mitombona tanteraka io teny izay nataony io. Santy io naniny fa betsaka no menimenina kivy sy tezitra satria efa tena mafy ilay fiainana. Ilay fanjakana be resaka, be fampanantenana, be kajikajy, lazaina fa TGV na train à grande vitesse, kanefa tena manao fandeha-tsokatra amin'ny fikarohana vahaolana maharitra. Efa miariary izany fa dezeram-bahoaka izay tsy vo izao fa efa hatry ny ela. Toy ilay nahazo any Rajoelina tetsy mahazo ny faramparany ny volana janoary 2024. Izay niorakorahan'ny vahoaka nitondro zotra-piara nitondra azy. Ara-politika, fitoniana antery na stabilité forcée, fa tsy misy fahamarina toerana ny fitondrana. Ny vahoaka mahantra tsy afaka mikofoka firy, saingy efa maneho amin'ny endriny maro ny fahatezerany. Olana amin'ny sehatra rehetra no miseho ankehitriny: vidim-piainana midangana, toe-karena mitotongana, sandam-bola mijotso andro aman'alina, fahantrana tsy roa aman-tany, orinasa misedra olana, tsy fandriam-pahalemana mahazo laka, delestazy andro aman'alina, lalana potika, kolokolo mahazo raka, trafika na rem-pirenena mahazo vahana, tanàna dibo-drano, vahoaka traboina. Ny programam-panjakana nefa misavombona, ny olana miamisavovona. Fitantanana krizy no misy eto, fa tsy misy vina lavitra ialana anatin'ny fahantrana. Matony fidiny lohany dia tsy tokony atao tranomasony satria ny mpitondra tsy maintsy mikaroka vahaolana fa tsy manilika izany. Miatrika olana dia mamaha olana ary mila mahay miaino sy miresaka amin'ny hafa. Saingy eto, izay tsy mitovy hevitra sy manakihana ny tsy fetezan-javatra sy ny tsy fahaizana mijery ny lahara-pahamehana eto dia lazaina fa misakana fampandrosoana sy fahavalo-pirenena. Ny mpitondra teo aloha efa tsy eo an-trano no ezahana tanisaina sy aniliana. Ny firenena maneran-tany niezaka nametraka ny drafim-panarenana taorian'ny coronavirus na ny plan de relance, fa ny antsika mba inona? Na ilay PM na ny plan pour l'émergence de Madagascar aza, ny gebona tsy hita intsony. Tainy saina izao viana rehetra izao, programa, velorano sy ny maro hafa, fa izay fahatanterana sy ny vokany ankapobeny amin'ny firenena tsy hita. Fitetezam-paritra sy fizarana fanampina no lasa programam-panjakana. Na ny ao anatin'ny fitondrana aza, maro ny efa-kivy sy maneho fa miandry izay iakara ny soratra sisa. Izay rehetra voatanisa rehetra teo dia isany 4 izay napetraky ny profesora James Ratsima. Fony fahavelony raha ny vahiny tao amin'ny fandarana dinika teto amin'ny fahitalavitra sy nonjapeo MBS ny tenany ny alatsinainy 17 ny volana Desambra 2024 iny. Hoy indrindra mantsy izy tamin'izay raha nyresaka malona ny olana miseho eto amin'ny firenena io ka mba andiniha ny vahoaka malagasy ny hoaviny hoe: ary ny lazaiko eto na ny filora valimananara ny alanareo tsy tianareo, maninona tsy avelanareo isokatra le orinasa kely rehetrarehetra nataony reny, na ny triplena amin'ny magro teraka asa firy reny amin'ny malagasy, ary inona mba miforon'le fitondrana maivantoty mpamon'olona, pisiloko mpangalatra ao mpandaingy mpanao fanantenana pokaty, zany io fitondrana io. Io no ampahanteny izay nataony profesora James Ratsima raha nahita ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao. Afatra napetrany an-trano ny hoe mila mandinika sy mamakafaka
ary mifo amin'ny toromasony ny vahoaka malagasy manoloana ny fampahantrana ininy Rajoelina sy ny namany atao eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Ny malagasy tsy mandady aro na tsy manana na manao double nationalité, fa io filoham-pirenena io dia manana nationalité frantsay ka tsy mahamenatra azy ny varotrany Madagasikara ary mitsoka any ivelany aorian'izay hoy hatrany ity profesora ity fony fahavelony. Toy izao mantsy no afatra mafonja izay napetra ho an'ny vahoaka malagasy tamin'izay. De kentsika malagasy ve hoe taninrazana fon'Andriamanitra olovantsika Madagasikara dia ho amenareo any karana, ho amenareo any vahiny, ho amenareo any sinoa, de ho andeva eto amin'ny tanin'ny malagasy eto foana amin'ny malagasy. Zay ny tena tsy tatry fa matoa mijoro, matoa samy milaza marina na inona taonareo za tsy maintsy milaza marina, zay marina iveriko hoe marina sy kely mba fantatro ho zaraina mivoaka malagasy. Ny azo ambara ary mampalahelo aloha dia very olomangy Madagasikara ankehitriny. Isan'ny nampiavaka ity profesora ity ny fijoroana ho an'ny tanindrazana. Manampahaizana rahateo izy ary mahafantatra ny fombafomba sy ny toetra ny filoham-pirenena ankehitriny io, ka nanaovany aina tsy ho zavatra ny famoazana ny vahoaka malagasy mba ho tena tompony Madagasikara ka hiadam-pinaritra ireo taranaka any aoriana. Io tenin'ny profesora io izay efa nao mafisy ny maître Willy Zafinjatovo na i maître Olala ihany koa nandritra ny fivainianany teto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MPS tamin'ny alatsinainy 10 ny volana May 2024. Afatra mafonja no napetra no an'ny vahoaka malagasy tamin'izay, fa mila fandinihana no avy satria efa mananontany ny fidongina seza ataony Rajoelina. Nizongizininy tamin'izany fa olona mpandainga sy mpamitaka ny mpitondra ankehitriny ary mpivarotra tanindrazana ka tsy mendrika hitondra firenena. Hoy mantsy izy tamin'izay hoe ampanantenana zavatra tsy misy mamoy mora foana ho sisiny teny gasy, manantena tsy misy ny sarotra fa mamoy mora foana zao hatramin'izao zavatra iainako am'izao taonako zao de mbola io foana lainga foana na manana anahako nefa za fa mba manantena fa hoe ty tanindrazako ty Andriamanitra alohany mba hafatesako mba ataovy mba mandroso mba ho hita masoko. Nefa tsy zao andrazafady aloha zafady fa tsy zao minitsy le fandrosona tedavoko amin'ny mpitondra fanjakana fa satria mba afaka mihinan-kanina le malagasy mitafy mianatra tsara zany salama tsara izy miala tsiny fa ohatrany napaka anao fa na izany na tsy zany aza de izay ny zavatra andrasako maninona ny fitana zavatra mora nge manome anahako an'izany ary rehefa azoko zavatra io mihina fa miara-palitsika malagasy rehetra satria zay ny tentavitsika tsirairay avy. Zay an'le fantaniasaka napetrako teo hoe inona le fitaka azonao tamin'Andriamatoa andron'irina Rajoelina tamin'izay fotoana zay fa efa nivalianao moa zany le izy hoe be loatra le izy raha tantaraina izao so tantaraina be loatra. Raha io fanazavana izay nataon'io dia midika mazava fa ho lainga toy izao foana no iaina ny vahoaka malagasy raha mbola io filoham-pirenena ankehitriny io. Tsy azo itokisana fa mpivadibadidela. Toy izao moa no sangisangy izay isan'ny nahafantarana azy rehefa miresaka aminy raha nanamafy io teny izay nambaran'io sy ny afatra izay napetra no an'ny vahoaka malagasy io ny tenany. Za moa koa ohatrany hoe miteny foana matetiky sady misangisangy hoe je suis fier d'être malagasy. Rehefa anteny iny ianao gasy de somary abotsiko kely ny tratrako aloha za hoe je suis malagasy et je suis fier. Am'izao fotoana zao fa manomboka menamenatra hoe mamalagasy ana de teanako hoe malagasy fa teanako morianina satria menatra am'le atao ina mamenatra ny maître zany mamalagasy anao am'izao le atao mpitondra fanjakana sy le zava le fiaina fa malagasy tsy manjary de lasa menatra de hoy za hoe janona gasy ihany ave say findrako morianina fa tsy rariny tsotra fa menatra ny tenako am'izao fotoana zao. Mazava amintsika rehetra angamba ny teny izay nambarany teo i maître Willy izay isan'ny nahafantarana azy ny fiarovana ny madinika sy ireo izay hiaran'ny tsindry azo lena ataony ny mpitondra. Naseho nandritra ny fanehoan-keviny izay ataony fa olo manampahendreny izy ary manampahaizana ary ho an'ny vahoaka malagasy ny taranaka faramandimby ary ny firenena no nanoerany ny fomba fitantanana ny Rajoelina ny firenena indrindra fa ny fampafantarana ny toetra ny filoham-pirenena ankehitriny io ary ny fampahantrana manara-penitra ny vahoaka malagasy izay ataony Rajoelina ankehitriny io. Hoy indrindra mantsy izy raha nametraka afatra manokana ho an'izay mpitondra ny firenena hoe
ry mpitondra fanjakana raiso amin'ny lafiny tsara ny fitondram-panjakana fa aza raisina am'le manam-pahefana ka anararoatra etiko ampanankarenana sy manodidina ana etiko amaliko faty amin'ny ranona sy ranona etiko ananimbako ny ranona satria tsy tiako reto olona reto sy ny fianakaveny sy mombamomba anazy a aza hoentina am'izay le izy satria tsy antsolo le toerana misy anareo a fa efa nametrahana fahefana fahendrena supposé fahendrena nefa nahodinareo tsy sisy fahendrena tsony ka hoy za hoe Andriamanitro ry razako mamalagasy aho tatano reo olo reo a ahita an'izany hoe tiany tena mahasolo malagasy Madagasikara. Izay no afany ny tiana olazaina de izao ny vatan'izy ireo no lasa vovoka fa ny avatra izay napetraka izy ireo kosa dia lesona mba ampisaina ny vahoaka malagasy ka mba hiadanany ambany lanitra aoriny ny fifidianana manaraka. Very olo manga tokoa i Madagasikara manoloana ny fahalasana n'ireo andrarezina roa ireo andram-piadanana ne izy mirahalahy ireo fa anjara ny vahoaka malagasy sisa no mandinika manoloana ny afatra izay napetrany indrindra fa manoloana ny mpitondra ankehitriny io dia ho sanatrive ka ho raraka an-tany ny afatra izay napetraka izy ireo. Ahoana mariny